Lanonana ny avaka no nototosaina tetsy amin'ny boribory tany fahefana ny alakamisy 2 mars 2024 izay nanolorana ny loka ho an'ireo fokotany nahazo ny laharana 3 voalohany tamin'ny fifaninanana tanàna madio. Ny fokotany fiadanana 3 no nahazo ny voalohany isa 20 tamin'ny 20, borety 5, kifafa 7 ary sobika 7 no loka azony. Ny tanany laharana faharoa kosa ny fokotany fiadanana 3 nahazo isa 12 amin'ny 20, borety 3 sy kifafa 7 ny amin'ny sobika 7 no loka azony. Teo amin'ny laharana fahatelo ny fokotany nakadilalana izay nahazo isa 14 tamin'ny 20, borety 2 sy kifafa 9 ary sobika 9 ny loka azony. Zava-dehibe ity hetsika ity satria ny fanandrify indrindra amin'ny fanamariana ny andro raisam-pirenena ho an'ny rano. Nomena lanja izany tontolon'ny rano izany ny ampin'ny fidiovana sy ny fahadiovana, ka nisan'ny tanjona lehibe ny famelomana indray sy ny fanetsehana ary ny fampahafantarana ny rafitra RF2. Nisy ny masotsivana 4 ny tsarana amin'ny mpifaninana, ka nisan'izany ny fahadiovan'ny lalakely sy ny tatatra any anaty tanàna, eo koa ny fomba fiasan'ny RF2 sy ny fokotany ary ny fomba fametrahana ny dabapako. Tsy tonga ho azy ny fahombiazana toy izao fa teo indrindra ny fiarah-miasa mavitrika teo nivon'ny workshop Madagasikara sy ny fikambanan'ny mpiasan'ny boribory tany fahefatra na ny FM4. Tsara manamarika fa ny délégué ny boribory tany fahefatra raha mahandro manana sorofo ny aina Daniel niaraka tamin'ny komisiona manokana teo nivon'izany boribory tany izany no nandrindra ny hetsika rehetra. Solotena ny ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra nandritra ny lanonana, ny lefitra voalohany ny ben'ny tanàna Emilien Rambosalam sy ny lefitra faharoa ny ben'ny tanàna Julien Ndemorasata, teo koa ireo mpanolontsaina munisipaly eo anivon'ny boribory tany fahefatra. Toy izao ary ny fanazavana hoentin'ny délégué ny boribory tany fahefatra Ramandro manana solofo ny aina Daniel momba ity hetsika miavaka ity. Tafiditra ao anatin'ilay hoe fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny momba ny rano, ary dia narararotana ihany koa izy io satria mifanindran-dalana ny fahadiovana sy ny rano dia noararotana izay fotoana izay nahafahana namarana ny fifaninanana sy ny asa tetikasa sosialy ataon'ny boribory tany fahefatra, izay hoe fifaninanana tanàna madio sy mirindra ary milamina izay. Fokotany 230 mandrafitra ny boribory tany fahefatra no indray anjara tamin'ity fifaninanana tanàna madio ity, ary dia ireny ny rahantsika nahita teo ireny ny vokatra, nisy ny voalohany, faharoa, fahatelo, ary teo amin'ny fahatelo moa be dia be no nitovy laharana dia nyroso tamin'ny akitsapaka zany ny fanapahan-kevitry ny komisiona dia ireo izay efa henontsika teo ireo ny vokatra. Fa ho an'ny eto amin'ny boribory tany fahefatra manokana dia sambany tamin'ity no nanao an'izao izay satria tao anatin'ilay hetsika ara-tsosialy izay baiko niainga avy any amin'ny ramatoa ben'ny tanàna dia nanatanteraka izay ny safidy hoe inona no hetsika anampiana an'ireo fokotany tsirairay avy ireo, dia nefa hetsika mitondra vokatsoa ho an'ny mpiarabelona sy ny vahoaka fa tsy dia hoe hetsika fotsiny tsotra amin'izao. Dia izay no nahatonga anay ny safidy ny hoe ampanao fifaninanana tanàna madio.